Romanina toko 19 izay mino any Kristy dia afaka amin'ny herin'ny ota noho ny asan'ny fanahy masina. Romanina toko 19 ny andininy voalohany hatramin'ny 17. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hay ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilay ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalànan'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin' izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo, dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena, dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy mpahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsoantsika hoe Aba Raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay haseho amintsika. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra rehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fahandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany, fa isika koa, na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ao anatintsika, miandry ny fananganana anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana ny mbola hanantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika mba nantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa, ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ny vokatry ny fitiavan'Andriamanitra. Romanina toko 19, ny 19 hatramin'ny 20 hatramin'ny 30.
Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araky ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no nantsoiny koa, ary izay nantsoiny no noamarininy koa, ary izay noamarininy no nomeny voninahitra koa. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Izay tsy niary ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Iza no hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondry fovonoina no fijery anay. Salamy 4:2. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy sika amin'ny alalany ilay tia antsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika.